Toko vavy isaorana ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma-TV amin'ity takariva ity manolotra ny arabo mba Piraritso manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalambo vao amin'ity takariva ity ny mahakasika ny fampihavana pirenena isan'ny misarika ny sain'ny mpanarabo vao amin'izao fotoana izao nazahoana akony izany ka dia hoentina aminao amin'ity takariva ity ny zava-mitranga eny anivon'ny anjery manontolo eny ny fihetsiketsehana samihafa dia hoentina aminao ihany koa ny fimakomanana ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely fetin'ny faran'ny taona nazahoana akony ihany koa dia hoentina aminao izany tontolo politika aloha no isa tarantsika ny fampalalambo avao taorina ny fiaonana teo amin'ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina sy ny filoha teo aloha Andriamatora Valomanana Marika Tanosibe miandrandra ny fiverenana ity filoha teo aloha ity eny amin'ny trano fonenana eny Faravohitra ny pomba ny Ankolafra Valomanana araka izany fanantenana lehibe no andrasan'ireo pomba n'Andriamatora Marika Valomanana amin'ny tokony anatanterahany fetin'ny farantaona sy ny fetin'ny Noely eo anilan'ny vady aman-janany eny Faravohitra. Efa eny Faravohitra Andriamatora Marika Valomanana raha ny feony elo teto Andrenivohitra androany. Raha nanontaniana momba izay ny mpitondra ny tenin'ny Ankolafy ny maraina teo tena ansana dia toy izao mivaly teny netiny. Fanarana tany aloha dia tsy fantatra mihitsy tsy mivoaka izy mbola foloto ihany no afaka amin'ny resaka izay mirarina fotsiny dia hoe itony amin'ny tokony izy ka hotao avelona soamatsara ary izay ny angatanina Ankolafy Valomanana ny verenana Andriamatora Valomanana ilay tokantrano ny Faravohitra fa izay aingana indrindra tsy fantatra rehefa eny izy ny fa mbola tsy marina izany. Mikendry ny toeran'ny Praiminisitra ny Ankolafy Valomanana raha ny vaovaonely taorian'ny fiaonana teo amin'ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina sy ny filoha teo aloha Marika Valomanana. Nomarian'Andriamatora Gerivo Randrianarso androany fa mbola ny famerenana n'Andriamatora Marika Valomanana ao amin'ny trano fonenana aloha laharam-pahamehana ho azy ireo. Fanarana tany aloha dia tsy fantatra mihitsy tsy mivoaka izy mbola foloto ihany no afaka amin'ny resaka izay mirarina fotsiny dia hoe itony amin'ny tokony izy ka hotao avelona soamatsara ary izay ny angatanina Ankolafy Valomanana ny verenana Andriamatora Valomanana ilay tokantrano ny Faravohitra fa izay aingana indrindra tsy fantatra rehefa eny izy ny fa mbola tsy marina izany. Ny azo verina ihany koa marina ny tena hoe amin'ny alalan'ny tsy amin'ny alalan'ny fampihavanana no atao dia seza mandeha nefa ny resaka fa hoe ny Ankolafy Valomanana ny anendry ny Praiminisitra araka ny lazay tingenongena tsy ny communal na ny sénatorial zany fifidianana zany amin'ny teny fony ny mamaky anay tsy mifakana seza amina gouvernement mamaky anay fa ny fampodinana Andriamatora Valomanana eny Faravohitra io aloha ny zavatra masona endro fotoan'izay izay ny tompon'ny fiadidiana republika ka hitavatava iteny hoe izay ny Praiminisitra tia fa izay kosa araka ny tena Andriamatora Valomanana raha tavavenina Faravohitra izy dia manana ndraiky izay ka raha ilain'ny firenena ny Ankolafy Valomanana ny atokotiko Madagasikara tsy miamboa zany adidy izany izahay takany nanaovanay sombava-mahoaka tamin'ny alàna fifidianana. Ratsiahivina nanomboka ny 13 Oktobra 2024 no nanatanteraka hetsika famerenana n'Andriamatora Marika Valomanana tamin'ny trano fonenana ny Ankolafy Valomanana. Efa nisy ihany koa ny hetsika fanangonantsiny izay nitanterahan'ny parlementaire avy amin'ny Ankolafy Valomanana.